napafantatra ny zava-baovao mahakasika ny base Toliara. Les zava-baovao de le namoahany an'le ataony hoe étude de préfaisabilité tamin'ny volana décembre tamin'ny 14 décembre 2023 mahakasika ny tetikasa tiano atao zany miaraka amin'ny le fitrandrahana Fasy-Mainty vasaika ataony hatramin'ny voalohany de ny fitrandrahana Monazita. Ny Monazita moa zany de fantatra fa rehefa mitrandraka amin'ny Fasy-Mainty de misy Monazita mivoaka miaraka aminy zay hatramin'izay zany niverina hoe déchet hoe zavatra tsy ilaina fa hoarina fa tateo ariny base Toliara de nanapa-kevitra fa ho exploitena koa zany ny Monazita iny tsy hoarina tsony fa ho kirakiraina mba hazahoana terre rare. Ny terre rare moa de efa manomboka fantatry ny betsaka no manomboka mahafantatra fa anisan'ny mineraly antsoina hoe stratégique indrindrindra amin'izao fotoana zao hoe mila miala amin'ny angovo ohatrany hoe charbon, pétrole, gaz indrindrindrindra ireo tany manan-karena reo de miditra amin'ny énergie renouvelable. De ny terre rare anisan'ny tena ilaina be zany ao anatin'io zavatra io. De zay angamba nampatonga ny base Toliara nanapa-kevitra fa hoe hitrandraka koa izy ary anao zay amokarana terre rare avy amin'ny Monazita. Ny dikan'izay de ny azo moa de hoe tena ampitombo be ny valeur actuelle nette na hoe ny valeur ny projet any base Toliara zany zay nieritreretinao teo amin'ny 1 milliard teo $2 teo zany ny valeur any fa raha mitrandraka Monazita izy de ho doublé zay ka tafakatra $2 milliards. De ny manahirana am'le izy de ny Monazita rehefa le izy le mivoaka am'izao miaraka amin'ny Fasy-Mainty iny de fa misy tahana radioactivité ao anatiny ao satria misy uranium, thorium amin'ny fanadidinareo zay. Zao le zavatra teneniko zao tsisy ny foroniko fa avy ao am'le étude l'étude anavoakan'zareo zavatra lazaiko zao de ao anatin'ny étude anavoaka ny base ressources fa tsisy hoe zahako miteniteny foana na mamorona entomboka. De ao anatin'io étude anavoakan'io izy de milaza fa le tahana radioactivité efa misy ao anatin'ny Monazita zany le uranium, thorium rehefa kirakiraina izy satria ka ny fikasany base Toliara zany de hoe ho concentrena io le Monazita io. Rehefa atao an'izay concentration zay de vao mainka miakatra le tahana radioactivité ao anatiny. De mazava ho azy fa le vahoaka zay efa nanda hatramin'ny voalohany fitrandrana ny Fasy-Mainty satria anisan'ny antony nandavany an'izay le hoe misy an'izay le menace na radioactivité zay de vao mainka izy hoe anaiky ny hoe tena atao fananina hotrandrahana mihitsy le Monazita ka ho ampitongona le tahana radioactivité ivoaka avy ao aminy. De amin'ny adidinay no napafantatra ny vahoaka aloha mahakasika an'izay de tao koa anisan'ny adidinay keo amin'ny mampiaro ny zoany ny fokon'olona voakasika amin'ny fananantany nampafantatra azy ko ny fiovana amin'ny code minier. Indrindrindrindra ao amin'ny article 305 am'le lalàna vaovao mahakasika ny code minier zany le hoe 2023-007 de ao amin'ny article 305 io de milaza fa
afaka mangataka i base tuléara tsy base tuléara rery fa ny mpitrandraka arina kibon'ny tany hafa koa zay teanao an'izany afaka mangataka le atao hoe déclaration d'utilité publique. Zany hoe raha niresaka fananantany zany raha misy tany ilainy eo amin'le toerana de afaka mangataka amin'ny fanjakana izy hoe lazay fa fa ilaina pour utilité publique io na hoe ilaina satria tsy maintsy ilany daholo be zany. De mety ho tratran'le fanalana keriny zany le tompotany eo amin'ny toerana io. Le fanalana keriny de le atao amin'ny teny français hoe expropriation pour cause d'utilité publique. Efa hatramin'ny ela moa zay niady mba hoe hanesorana an'io déclaration d'utilité publique eo anatin'ny code minier fa tsy nanaiky mihitsy hatramin'ny farany indrindrindra ny ministre ministre ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany amin'izao fotoana izao de anisan'ny joro niaro mafy ny hitazomana an'io ao anatin'ny code minier. De atidina koa nampahafantatra ny olona fa i base tuléara de milaza koa ao anatin'le étude de prévisibilité ny fa tena mikasa angataka hoe ataovy déclaration d'utilité publique ny zavatra ho ataonay. Zany hoe mila ho fantatra le vahoaka kosa hoe na tiany na tsy tiany de hoe sorona amin'ny taniny izy rehefa iroso amin'ny itetikasany base tuléara. Zay koa zany anisan'ny nampahafantaranay azy. Fantatra azy koa ny zavatra tokony ataony manoloana le hoe ampiasa an'le déclaration d'utilité publique zany base tuléara. De nampahafantarana ny olona satria ny ataoko hoe ny 7.9 isan-jaton'ny olona eny tsisy manana taratasy amin'ny tany zany, tsisy manana titre, tsisy manana karatany. Nefa io le ao amin'ny déclaration d'utilité publique io le ao amin'ny article 305 amin'ny code minier io de milaza fa tsy afaka mangataka fanonerana zany zay tratran'io fanalana keriny io amin'ny taniny raha tsy manana karatany na boki-tany, titre foncier na ina moa ny anarany teo certificat foncier. De nampahafantarana zany le olona fa mila mihetsiketsika izy ka manoratra ny tany ny faran'izay aingana raha toka mba te ahazo fanonerana na de hoe kely fotsiny ary.